Il y a des moments où on aimerait intervenir, secourir, venir, Misy fotoana te hamonjy te ho avy mais la main de Dieu même nous arrête. dia nefa ny tanan'Andriamanitra manarana atsika. Parce que je crois que cette crise sanitaire, Fa iny zavatra nara-pahasalamana ny trandrina, quelque part, le Seigneur était en contrôle de tout cela. nefa ny tompo dia tena efa eo am-pelantanana zany zavatra mitranga rehetrarehetra. Parce que Dieu avait un travail à faire Satria misy asa tia tompo atao au milieu de toutes les églises dans le monde entier eo anivon'ny fiangonana maneran-tany, et au milieu de vous. dia eo anivonareo koa. Et c'est terrible parce qu'on dirait qu'au moment où vous en aviez le plus besoin, Tena hoe sarotra be satria eo amin'ny fotoana izay tena ilanareo an'ilay izy ilay fanampiana mihitsy c'était le moment où vous avez été le plus privé. dia teo aloha nefa ny tena tsy nisy olona tonga mihitsy. Et ce n'est pas l'homme qui décide de cela. Fa tsy ny olombelona nefa no misafidy an'izany. Le Seigneur nous a tous éprouvés. Fa ny tompo tena hoe testé atsika tsara iavy mihitsy nareo fa izay koa tao anatin'izany. On a été éprouvés dans notre foi. Ny finoantsika misy no tena testé tompo Et on ne sait pas, mais peut-être que cela n'est rien par rapport à ce qui va venir. tena hoe tsisy dikany hoe loatra ny zavatra mbola ho avy Donc s'attacher au Seigneur, ça doit être quelque chose de réel. ny zavatra tena hoe miraikitra ny tompo tena zavatra tena misy. Parce que cette crise, autant ça a rapproché les gens du Seigneur, Fa iny zavatra tranga iny dia nahatonga ny olona nanakaiky kokoa ny tompo autant où il y a beaucoup de frères et sœurs qui se sont éloignés aussi. dia nisy koa nefa ireo ranasina lao izay nianatao ny tompo Donc je ne sais pas dans quel camp vous êtes, si vous êtes de ceux qui se sont rapprochés. tsy haiko hoe aizany misy anao ianao ve le nanakaiky sa le nanalavitra. Mais je ne crois pas que vous vous êtes éloignés, Mino fa tsy dia nanalavitra ianao puisque vous êtes là, vous avez la grâce d'être là. satria eto aloha ny fahasoavan'Andriamanitra. D'une manière ou d'une autre, Dieu vous a fait grâce. Tena hoe na fomba rehetra tena hoe name fahasoavana atsika ny tompo. Et c'est très important pour le Seigneur de voir notre foi. Tena zava-dehibe ny ahitana tompo ny finoantsika. Et la foi se voit dans les moments difficiles par lesquels on passe. Tena ny finoana dia hita eo amin'ny zavatra sarotra izay andalovantsika. Il est facile d'avoir la foi quand la vie est facile. Tena mora manana finoana rehefa mora ny fiainana rehefa mandeha azy ny fiainana. Mais la foi, elle est éprouvée dans les épreuves. Fa eo amin'ny fehezan-toetra mihitsy ny finoana no tena hita. Et quand on tient ferme, la foi augmente dans nos cœurs. Fa rehefa miazo isika dia tombo ilay finoana. Et c'est important que la foi augmente dans nos cœurs. Tena hoe zava-dehibe ny fitombol'ilay finoana ao am-pontsika. Parce que la foi que nous avons aujourd'hui n'est pas suffisante pour les épreuves de demain. Fa ny finoana izay anantsika androany dia tsy ampy amin'ny zavatra sarotra ny mbola andalovantsika ao aoriana ao. Donc Dieu permet des épreuves aujourd'hui Andriamanitra mamela zavatra tranga zavatra sarotra amin'izao fotoana izao pour nous préparer pour demain. mba ahafahantsika miomana ny amin'ny ho avy. Et nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu permet ou fait certaines choses. Tena ndray tsy fantatsika hoe maninona ny tompo mamela zavatra mitranga na misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Mais dans tout cela, le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies. Fa anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy asan'ny tompo eo amin'ny fiainantsika. Et au final, nous devons nous en réjouir. Dia ao aoriana tena amin'ny fanfarana dia tokony falina amin'izany isika. Donc c'est bon d'être là avec vous aujourd'hui. Tena fifaliana miaraka amintsika eto amin'ny fiandohana ity. Mon frère Joseph et ma sœur Marie-Claire Lagarigue devaient venir aussi. Rahalahy Josepha sy Baba Marie-Claire tokony ho avy koa izy. Mais ils ont découvert que leur passeport n'était plus valide pour venir. Fa ny passeportnya tsy validé. Donc on est en attente qu'ils aient le passeport. Dia miandry ny fahafitanjany passeport zany. Voilà, si vous voulez qu'ils viennent ici, priez pour ça. Raha tiana hoe ho avy izy dia vavahana zany. Mais il n'est pas impossible que le week-end prochain, il soit là, on ne sait jamais. Tena tsy fantatra hoe amin'ny weekend manaraka fa eo izy fantatsika. Parce que nous, ma femme et moi, on va à Majinga, là, Fa izay vady mardi matin. Majunga amin'ny talata On va pour 2 jours rencontrer des pasteurs là-bas. ho any zay roa andro mifanena amin'ireo pasteur any Majunga. Et on reviendra par ici. Dia velety izay. Le week-end prochain, je visiterai une église Dia le hamangy fiangonana zay amin'ny weekend manaraka iny le matin. maraina. Et l'après-midi, je ferai tout mon possible pour être là avec vous. Dia tena ataoko mihitsy izay tena possible anao eto miariva antely zany. Mais je ne ferai pas l'impossible. Fa tsy manao zavatra tsy vita koa.
L'impossible, ça appartient au Seigneur. Fa ny zavatra tsy vita dia an'Andriamanitra rehetra Et puis ensuite, on ne tarde pas, on rentre à la réunion. dia hoan'olona de la réunion zay a Et notre frère Joseph et notre sœur Marie-Claire vont, s'ils arrivent ici, vont rester 2 semaines avec vous. dia raha Josefa sy Marie-Claire moa zany eto a 2 herinandro a miaraka amintsika aminareo. OK? Ok? J'espère que ce que je vous dis là ne vous fait pas pleurer Mino fa ny zavatra teniko tsy mampitomany anareo a et que vous êtes contents. fa faly anareo. Alléluia. Alleluia. Donc moi, je suis heureux avec ma femme d'être là pour vous encourager Dia zay vady a tena faly a tena mahery a tonga eto anatry anareo a. et pour bannir tous les mensonges du diable, Tena hoe hamafa ny milaina amin'ny rehetrarehetra. comme quoi on vous a oublié, on vous a rejeté, je ne sais pas trop quelle histoire encore. Be zavatra mety feo mandeha hoe adinonay nareo a navelany an-tanynareo a tsy haiko ny zavatra tantara mety renareo a. Donc on est là pour que tous les mensonges soient enlevés. Tena tonga eto izay mba tena ananan'izany mety lainga be da be zany. Il ne faut pas croire ce que le diable dit. Aza mino ny zavatra lazain'ny fahavalana. Il faut croire ce que l'on ressent aujourd'hui entre nous. Tena mila tsapatsika ny zavatra fahatsapatsika amin'izao fotoana izao. OK comme ça? Ok, C'est bon? ao tsara. Bon. C'est trop tard, l'offrande a déjà été emmenée. Fanaritra efa tonga. Mais sinon, si vous aviez quelque chose contre moi, ben, il fallait régler ça avant l'offrande. D'après. Raha misy zavatra mety tsy tianareo fombady dia tokony degré zany taloha fanaritra tena. Mais je crois que vous êtes OK. Fa mino fa ok nareo. Et c'est bon d'être dans une église qui est reliée au ministère apostolique. Tena zava-dehibe ny ao anatina fiangonana izay mifandray amin'ny ministera apostolika. Le cœur du frère Mickey est entièrement avec nous ici. Ny fondra lamity a dia eto miaraka amintsika eto a. Hein. Et il vous salue, Dia miarahaba nareo izy a. il pense à vous. Mahatsiaro anareo izy a. Et c'est lui qui m'a envoyé ici. Dia izy a no maniraka eto androany. Je ne suis pas venu par moi-même. Za tsy tonga eto ny amin'ny tenako fotsiny a. Donc voilà, c'est un privilège pour nous d'appartenir à une grande famille dans le monde entier. Tena zava-dehibe tokoa ny hoe ao anatina fianakaviana tena hoe maneran-tany a. Et une famille qui est établie dans la vérité. Tena hoe fianakaviana izay tena ao ambanin'ny fahamarinana. Pas des gens parfaits, mais on est dans la vérité. Tsy hoe olona tena tanteraka fa tena ao amin'ny fahamarinana. On s'attend au Seigneur pour nos vies. Tena miandry ny tompo isika ny amin'ny fiainantsika. On peut espérer en lui. Tena afaka manantena azy isika. Parce que l'évangile dans lequel on croit, c'est l'évangile que c'est lui qui a donné cela. Tena ny filazantsara izay inontsika dia izy nanome an'izany. On n'a pas inventé ça nous-mêmes. Tsika tsy namona an'izany. Ce qu'on invente de nous-mêmes, on ne peut pas espérer beaucoup de cela. Ny zavatra mety forontsika tsy afaka tsy afaka anantena an'izany Mais isika. c'est que lorsque Dieu fait des promesses Fa rehefa manao fanekena ny et tompo a, qu'il révèle cela, dia rehefa manambara an'izany et izy a, qu'on croit en cela, dia mino an'izany a, on peut être sûr qu'on verra Dieu à l'œuvre. dia ino isika fa hitan'Andriamanitra hiasa. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du Seigneur. Fa ny filazantsara izay torintsika dia filazantsara ny tompo. J'espère que vous en êtes convaincus. Mino aho fa dia salahatra ny amin'izany ianao. Le plus tôt vous serez convaincus, le mieux vous porterez. Tena rehefa azonao antoka zany a dia andeha tsara ianao zany ao amin'ny tompo. Donc écoutez notre cœur Enoa ny fonay, aoko tsapanao ny fonay. et on prie que vous soyez convaincus Dia mba amin'izay koa mba ho resy lahatra. que c'est très spécial ce que vous vivez ici à Tananarive. Tena zavatra mahatolagaga ny zavatra iainantsika eto Antananarivo. Ici en Boutsia, Eto Ambotsiri, c'est très spécial. tena zavatra mahagaga. Le regard de Dieu sur vous. Tena hoe nason'Andriamanitra eo aminareo. Et il veille aussi sur sa parole pour l'exécuter, nous dit Jérémie. Dia izy mijery nananana ny teniny a mba tanteraka azy a hoy ny bokin'i Jeremia. Il veille sur nous et il veille sur sa parole. Dia mijery antsika izy dia mijery ny teniny koa. Et quand il nous trouve dans la foi, Dia rehefa hitany ao anatin'ny finoana isika, il veille à ce que sa parole s'accomplisse dans notre vie parce que nous sommes dans la foi. dia tiany zany ilay teniny a mba tena ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika satria ao amin'ny finoana isika. Si nous sommes dans la foi, Rehefa ao anaty finoana isika lui, il est fidèle. dia matotra izy. Même si nous ne sommes pas dans la foi,
na tsy ao amin'ny finoana ary isika Il est fidèle, dia matotra izy mais il ne peut pas faire grand-chose. dia tsy afaka manao zavatra betabe izy. Parce que l'alliance qui a été faite avec nous, c'est une alliance de foi. Fa ny fanetsena izay natao tamintsika dia fanetsen'ny finoana. Ça nous demande de croire, Dia mila mino isika, de persévérer dans la foi. dia mila maharitra isika ao amin'ny finoana. Et lui, il persévère dans son œuvre dans notre vie. Dia izy maharitra ao amin'ny asan'ny finoana eo amin'ny fiainantsika. Chacun sa part. Dia tsy samy manana ny anjarany zany. Hein? C'est à nous de rester dans la foi. Dia tsy zany tena mila mijanona ao amin'ny finoana. Et Dieu fera certainement sa part parce qu'il est fidèle. Dia tompo manao ny anjarany satria mahatotra izy. Fidèle, ça veut dire digne de foi. Mahatotra satria mendrika ilay finoana. Dieu ne ment pas. Andriamanitra tsy mandainga. Ce qu'il dit, il va le faire. Zavatra tenen'ny tompo dia ho tanterahany. Mais il va le faire dans les conditions qu'il nous demande. Dia ny zavatra ho ataony dia tanterahany amin'ilay fepetra izay angatahany amintsika. Ce qu'il demande de nous. Izay zavatra angatahany amintsika. Nous devons obéir dans ce qu'il nous demande de nous. Tsika tena mila makatoa izay angatahany amintsika. Et lui, il fera le reste. Dia izy hanao ny ambiny rehefa avy eo. Pour l'instant, vous êtes un peu en retard. Je vous pardonne. Mety tara kely nareo fa mamindra fo aminareo. Ok. Ok. J'aimerais lire avec vous dans Exode. Amaky aminareo ny Exodosy. Parce que là, on n'avait pas commencé. C'est là qu'on commence là. Satria vao tena manomboka. Alléluia. Le Seigneur nous donne la joie de nous revoir. Tena ny tompo mamefy fiainana ho antsika rehefa mifankahita ohatr'izao. Le frère Thiori et sa femme sont à l'île Maurice. Ils passent d'excellents moments. Raha Tsioko sy ny vadiny sy ny zanany any Maorisy tena matrika fiainana zavatra mahafinaritra izy any. Donc le Seigneur est à l'œuvre pour établir son église, pour que ceux qui prennent soin de l'église soient équipés. Dia tena ny tompo te karakara ny fiangonana dia izy rehetrarehetra mikasika ny fiangonana mba tena hoe ekipen'ny tompo zany. Donc dans Exode chapitre 3 verset 13, Exodosy toko fahatelo. Moïse est envoyé en mission. Mosesy dia nirahana hanao mission auprès du peuple d'Israël qui est en Égypte. eo anivon'ny zanak'Israely izay any Égypte. Exode 3, 13. Exodosy toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo. Julie. Exode Amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa Mosesy tamin'Andriamanitra. chapitre 3 verset 13. Ok. Ok. Indro rehefa tonga tany amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitra nirazanareo nefa naniraka ahy ho aty aminareo. Ary anao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany dia ahoana no avaliko azy. Tu as lu le verset 13? Ok. C'est long en malgache, hein, c'est plus long qu'en français. Hein. Ouais. Je pensais que ça aurait changé, mais c'est pareil. Hein. C'est la même. Tena lava be izy amin'ny teny malagasy eny izy ihany kay. Donc Moïse essaye de s'équiper auprès de Dieu pour aller voir le peuple d'Israël. Mosesy dia nakahery tamin'Andriamanitra mba andeha ho any amin'ny zanak'Israely. Et il réalise que ça ne va pas être évident. Tena tsapany hoe tena mety sous possible zany. Parce que Dieu lui confie une mission qui est très grande. Satria Andriamanitra dia manome mission azy tena goavana be. Sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Amoaka ny zanak'Israely ao Égypte. Et Moïse se sent vraiment, vraiment faible. Tena tsapany hoe tena malemy izy. Donc il pose des questions à Dieu. Dia mametraka fanteny amin'Andriamanitra izy. Parmi les questions qu'il pose, il dit, mais s'il me demande quel est son nom, que Dieu- leur répondrai-je? Dia mifahateny tao anatiny dia hoe raha manontany izy hoe iza kay le anarany? Quel est le nom de ce Dieu dont tu parles? Iza kay le anaran'ilay Andriamanitra izay teneninao aminay? Et Dieu dit à Moïse quelque chose d'important. Dia Andriamanitra miteny zavatra zava-dehibe amin'ny Moïse. Le amin'ny nom Mosesy. de Dieu ici est très important. Ny anaran'Andriamanitra eto dia tena goavana. Je suis celui qui suis. Izaho lay izy. C'est pareil. Ok, c'est pareil. Hein? Je suis celui qui suis. C'est Isa- ça le nom de Dieu. Izaho lay izy zay le anaran'Andriamanitra. Ce qui veut dire, je ne change pas. Dikan'izany dia hoe tsy miova.
Je suis le même Dieu pour toujours. izaho le Andriamanitra hatramin'izay. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Dia nampino hoe izay no teneninao amin'ny zanak'Israely. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Verset 14. Oui, toujours 14. Ahoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izaho izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Et Dieu dit encore à Moïse, Dia Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. izay no lazainao amin'ny zanak'Israely. L'Éternel, le Dieu de vos pères, Izaho izay izy le Dieu d'Abraham, le Andriamanitry le Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba m'envoie vers vous. no efa naniraka iaho aty aminareo. Voilà mon nom pour l'éternité. Izany no anarako mandrakizay. Voilà mon nom de génération en génération. Ary zany no atsiarovana hatramin'ny taranaka faramandimby. Verset 16. Dia ny fahaenina ambin'ny folo. Va, rassemble les anciens d'Israël Mandehana dia angony ny olon'Israely. et dis-leur, le Dieu de vos pères m'est apparu. Ka lazao aminy hoe efa niseho tamiko Jehova, Le Andriamanitra ny Dieu razanareo. d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hétiens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ka nanao hoe efa namangy anareo tokoa aho ka nahita ny anaovana anareo tany Egypte. Ary hoy izao hitondra anareo hiakatra aho ka ho afaka amin'ny fahoriana aty Egypta, ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebozita, ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Donc, bien sûr que cette histoire-là, l'histoire elle-même, c'est pas pour nous. Zany tantara zany dia tsy ho atsika. On va pas monter dans un pays où coule le lait et le miel. Tsika tsy ho any amin'ny tanàna izay misy ronono sy tantely mitondraka be. On n'est pas sorti de l'Égypte. Tsika tsy nivoaka tao Egypta. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce Dieu-là, il ne change pas. Tena ny zavatra mahaliana dia eo Andriamanitra io dia tsy miova. L'alliance a changé depuis la loi de Moïse. Ny fanetsena dia niova tamin'ny lalànan'i Mosesy. Quand Jésus est venu, il y a une nouvelle alliance qui a été inaugurée. Jesosy rehefa tonga dia nisy fanetsena vaovao izay nisy zany. Mais Dieu, lui, il n'a jamais changé. Fa Andriamanitra tsy niova. L'alliance ne change pas Dieu. Ny fanetsena tsy manova n'Andriamanitra. La nouvelle alliance permet à Dieu de se révéler davantage à nous. Ny fanetsena vaovao dia mahatonga n'Andriamanitra mbola hanambara misimisy kokoa amintsika. Et au départ même, donc Dieu dit que je suis celui qui suis. Dis-leur, je m'appelle Je suis. Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia niteny mihitsy hoe za le izy dia ambarao aminy hoe za le izy. Et dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Zany Andriamanitra ny razanareo le Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba. Ce qui veut dire que ce que j'ai dit à Abraham, Tena hoe izay nambarako tamin'ny Abrahama zany je ne l'ai pas oublié. dia tsy adiniko zany. C'est toujours présent en moi. Dia mbola ao anatiko foana zany. Parce que Dieu est le grand je suis. Satria zaho le Andriamanitra le izy. C'est pas comme si Abraham a parlé et Dieu l'a oublié. Tsy hoe Abrahama niteny dia adin'Andriamanitra rehefa avy eo le izy. Et Dieu veut qu'on sache qu'il ne change pas. Andriamanitra tena teny amintsika hoe tsy miova izy. C'est pourquoi il faut faire attention de tomber dans le piège de présenter un Dieu qui a changé. Tena mila mitandrina isika mba tsy latsaka ao anatin'ny fandrika hoe Andriamanitra izay niova, hoe miova Andriamanitra. L'alliance a changé, Ny fanetsena dia niova, mais Dieu n'a pas changé. fa Andriamanitra dia tsy niova. Dieu est le grand je suis. Andriamanitra dia le Andriamanitra ilay izy. Et le point que je veux vous partager ce matin, Ny tepiko izay tiako ambara aminareo androany c'est que Dieu ne vit pas dans le passé. dia hoe Andriamanitra dia tsy mitoetra any amin'ny lasa. Dieu vit dans le présent avec nous. Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ny ho avy amin'ilay fiainantsika izao zany. Il vit dans notre présent. Andriamanitra dia miaina eo amin'ilay fiainantsika izao. Pour nous, ses enfants, Ho antsika izay zanany qui sommes dans l'alliance avec lui, izay tena hoe manao fanetsena aminy zany. il ne regarde pas notre passé. Tsy mijery ny lasantsika izy. Il est le grand je suis. Izy ilay izy.
il nous regarde aussi tels que nous sommes. izy dia mijery atsika amin'ny maha izy atsika. Lui, le grand je suis, Izy ilay izy a, et nous sommes les petits nous sommes. tsika le kely a, mahatsika atsika kely moa zany. Pas facile de traduire cela. Hein? Il est le grand je suis. Izy ilay izy a, Et nous sommes les petits nous sommes. izy tsika ilay kely a, ilay amin'ny maha kely atsika. Nous sommes, doit entrer en communion avec je suis. Tsika tena hoe mifandray amin'ilay tena ilay izy, ilay ngeza ilay izy Pas zany. nous étions. Quoi? C'est pas nous étions, c'est nous sommes. Tsy hoe isika a, itsika le tsy teka taloha fa isika amin'izao. D'accord? Ao tsara. Et ça, c'est une clé pour rester en communion avec Dieu. Zany zavatra zany dia tena lakile anankiray fa tsika tafaray a amin'Andriamanitra. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu et transporter notre passé avec nous. Tsy afaka miaraka amin'Andriamanitra ka miaraka amintsika foana le lasatsika. Et le sacrifice de Jésus Ny sorona nataon'i Jesosy a a tout accompli dia natateraka ny zavatra rehetra pour qu'il ne reste jamais rien du passé entre lui et nous. mba tsy misy zavatry ny lasa eo amintsika zany. Jamais. Mba tsy misy zavatry ny lasa eo amintsika. Jésus est mort une fois pour toutes Jesosy dia maty indray mandeha pour effacer tous nos péchés une fois pour toutes. mba tena mafa ny fahotantsika indray mandeha monja. Même nos péchés futurs sont effacés. Na ny fahotantsika ho avy ary dia efa voafafa daholo. Nous devons simplement les reconnaître. Mila manaiky an'izany isika Dieu nous pardonne, dia mamindra fo amintsika izy. mais Jésus est déjà mort pour ça. Dia Jesosy efa maty ny amin'izany. Il ne va pas revenir mourir pour le péché qu'on a accompli aujourd'hui. Izy zany tsy faty indray any amin'ny fahotantsika izay vita ataontsika androany. Il est mort, la Bible dit, une fois pour toutes. Indray mandeha maty Jesosy. Et dans sa mort, Eo amin'ilay fahafatesany a il est venu révéler le nom du Père, le nom de Dieu. dia tonga izy hanambara ny anarany ray. Qu'est-ce qu'il y a dans ce nom? Inona ny zavatra ao anatin'izany anarany zany? Tout l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix pour nous. Tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia naseho teo amin'ny hazo fijaliana teo. Et quand nous donnons notre vie au Seigneur Rehefa manolotra ny fiainantsika ho an'ny tompo isika, et que nous prenons notre baptême rehefa miditra amin'ny rano batisa isika, et que nous sommes immergés dans l'eau, rehefa ajoboka ao anatin'ny rano isika, notre passé reste dans l'eau avec nous. dia ny lasatsika dia mijanona ao anaty rano ao. Et nous ressortons pour vivre avec notre présent, avec notre Dieu. Dia tena mitsangana ao tsika hiaina amin'ny ho avintsika miaraka amin'Andriamanitra. Sous la puissance du sang de Jésus qui nous a lavés de nos péchés. Tena hoe no ny herin'ny rano Jesosy a izay nanadio atsika tamin'ny fahotantsika rehetra. Donc, si on veut demeurer avec le Seigneur, Raha te hijanona ao amin'Andriamanitra isika, il faut faire attention aux pièges du passé. dia mila mitarina isika ny amin'ny lasatsika, le fandriky ny lasatsika. Et il faut faire attention d'écouter des évangiles Dia mila mitarina atsika mba tsy heny filazantsara qui nous ramènent dans le passé. izay mamerina atsika any amin'ny lasa. Il y a des évangiles qui font faire aux chrétiens beaucoup de choses pour qu'ils soient délivrés. Be dia be ny filazantsara izay mitarika ny olona mba ho délivrena izy, ho afahana. Il faut remonter dans le passé Dia miverina any amin'ny lasa pour briser des liens, mba hanapaka fifandraisana hafa les tamin'ny liens des ancêtres. filazantsara ny razana tany. Mais on n'a plus rien à voir avec les ancêtres. Tena tsy misy fifandraisana amin'ny razana intsony isika. C'est pourquoi nous ne devons pas pratiquer le culte des ancêtres. Dikan'izany tena tokony tsy hanao ny fomban-drazana isika. Parce que nous n'avons rien à voir avec nos ancêtres. C'est fini. Satria tsy misy fifandraisana amin'ny razana intsony isika, tsy efa tapitra zany. Nous sommes séparés du monde. Satria efa tafasaraka amin'izao tontolo izao isika. Et nous vivons avec le grand je suis. Tena hoe miara-miaina amin'ilay tena le izy isika C'est-à-dire lehibe chaque izy. jour, il est prêt pour nous. Tena hoe isan'andro dia vonina ao atsika izy. Le soleil se couche, le soleil se lève, Dieu est là pour nous. Tena hoe ny masoandro miposaka, midina amin'ny masoandro eo foana Andriamanitra ao atsika. C'est à nous de tout faire pour que le passé ne revienne pas au milieu de nous. Tena tsika zany tena mila miezaka mba ny lasa tsy verina eo amintsika intsony. C'est pourquoi un chrétien, il n'a pas besoin de cure d'âme pour être libéré de ses problèmes. Noho izany kristianina tsy mila atao cure d'âme zany intsony a mba ho afaka ny amin'ny lasany.
Il n'a pas besoin de retourner dans le sein de sa maman et aller visiter le sein de sa grand-mère, etc., etc. tsy hoe ndeha hiverina indray izy any atsibony reniny any akibony bebe any tsapa zavatra be da be any Il n'y a pas besoin de remonter de génération en génération. tsy mila miverina amina fataranaka hafa be da be any indray izy Il n'a plus rien à voir avec dans ces tsy anciennes mila izy générations. fandraisany am'zany zavatra taloha zany tsony izy Quand Dieu a dit à Moïse, dis-le, c'est le grand je suis qui vous amène là. rehefa niteny tamin'andriamanitra mosesy hoe tenenao aminy hoe za lay izy Il voulait qu'ils aient la foi que lui, il allait changer leur vie radicalement. tena tiany zany hanana finoany reo tena hoe andriamanitra nova ny fiainany mihitsy Il allait les tirer d'Égypte tena hanafaka azy ao pour Egypte les izy amener dans un pays nouveau que Dieu avait préparé pour eux. dia hitondra azy ireo amina tanàna vaovao azy efa nomanin'andriamanitra ho azy Et ce que Dieu n'a pas aimé, dia zay zavatra tsy tian'andriamanitra c'est que dans le désert, fa rehefa tany amin'ny désert izy ils ireo se sont rappelés de certaines choses en Égypte. dia lasa natsiako iny zavatra hitany tany Egypta Ils se sont plaints de Dieu, de Moïse, d'Aaron. dia lasa nimononmonina tamin'ny Abraham izy Andriamanitra Ils Yaron murmuraient dia nimononmonina izy a et ils parlaient de leur passé. dia tena niresaka ny amin'ny lasany izy Et c'était de l'incrédulité. zany dia tena tsy finoana Parce que c'est le grand je suis qui les a visités. satria ilay tena le izy a no tena namangy azy ireo Andriamanitra C'est zany pas le grand j'étais. tsy hoe le Andriamanitra efa lasa C'est pas le grand je serai. tsy hoe le Andriamanitra mety hoe ho avy C'est le grand je suis le Andriamanitra le izy tenany mihitsy qui leur demandait de ne plus retourner en Égypte, hoe aza miverina any Egypta itsony ianareo de ne plus en parler, dia tsy mila de ne plus en parler, dia tsy hoe aza miresaka an'izany itsony de ne rien faire qui les fait regretter l'Égypte. tena hoe tsy hanao zavatra zay tena tsarovana izy ireo any Egypta itsony zany Quand on vient au grand je suis, on n'a pas à regretter notre vie ancienne. rehefa tonga eo amin'ilay tena lehibe tsika le Andriamanitra tokony tsy hisaintsaina ny zavatra lasa itsika itsony Dieu a une vie meilleure pour nous. Andriamanitra dia manana fiainana tsara lavitra ao Et atsika la foi, c'est accepter cela. ny finoana dia manaiky an'izay C'est croire que je ne vis pas avec mon passé. ny tena hoe ilay mino aho fa tsy miainany amin'ny lasako itsony aho Et je ne vis pas avec le passé des autres. tsy miaina amin'ny lasany hafa koa Ça fait partie de la victoire de la foi. zay le tena fandresena ny amin'ny finoana Je ne vis pas avec le passé. tsy miaina ny amin'ny lasa itsony aho Je vis dans la foi, dans le présent avec le grand je suis. tena miaina amin'ny finoana miaraka amin'ilay Andriamanitra tena izy aho Et j'ai l'espérance pour ma vie avec le grand je suis qui a préparé un avenir pour moi. dia manana fanantenana ny amin'ny fiainako a tena hoe tsara lavitra miaraka amin'ilay Andriamanitra le izy Et celui qui a préparé les choses pour moi, dia izy nanomana zavatra ho aho écoutez bien mes frères et sœurs, eno tsara raha lasana bavy a celui qui a préparé mon avenir le Andriamanitra dia nanomana ny hoafiko a à partir du moment où je suis sauvé, manomboka amin'izah voavonjy iny c'est pas le grand je serai. tsy le Andriamanitra hoe mbola ho avy Parce que s'il doit être encore, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment ce qu'il sera. dia raha mbola ho avy izy a dia mbola tsy fantatra hoe mbola ahoana zany mbola ho avy izy Ça veut dire qu'il change. dia miova izy zany Mais le grand je suis, fa le Andriamanitra ilay izy a il a déjà tout préparé pour nous. dia efa nanomana zavatra rehetrarehetra ho atsika izy Comme si tout est présent. tena hoe ny zavatra dia efa hiainatsika eo zany C'est pourquoi la foi fait qu'on ne transporte pas le passé avec nous ny finoana dia tsika tsy mitondra ny zavatra lasa miaraka amintsika itsony et on ne craint pas l'avenir. dia tsy matahotra ny zavatra ho avy isitsika Parce que c'est le grand je suis qui prend soin de nous. satria ilay Andriamanitra ilay izy a no mandray an-tanana ny Le fiainantsika. grand je suis a pris soin de notre passé, il a effacé. Le Andriamanitra ilay izy a nefa nindray tanana ny lasantsika efa nifafany zany Le grand je suis dit qu'il prendra soin de nous pour le manger, le boire et le vêtement. Il nous donnera ce qu'il faut. ilay izy a dia efa niteny hoe izy karakaratsika ny amin'ny hoanitsika ny fitafitsika ny zavatra rehetra ilayntsika Il va nous garder, il va nous préserver. C'est le grand je suis pour aujourd'hui. izy a dia hiazonatsika hitantanatsika Il va nous changer, il va nous transformer. hanovatsika izy a dia tena hanovatsika izy Le grand je suis pour demain. ilay izy a ny amin'ny rapitso a C'est pas un pays où coule le lait et le miel qu'il a préparé. tsy le zavatra hoe misy tanàna dia mety hoe misy tantely sy tandrondro sy tantely a tsy zay no manina C'est une nouvelle terre avec de nouveaux cieux. tena hoe ilay tany vaovao a ilay lanitra vaovao Hein? C'est pourquoi la foi en je suis, ilay finoana ilay izy ilay Andriamanitra zany
C'est la foi en un Dieu qui prend soin de moi aujourd'hui Ilay finoan'ilay Andriamanitra izay mikarakara androany a et qui a déjà tout préparé pour demain. dia nanomana ny rehetrarehetra ho amin'ny ho avy. Donc quand je marche avec lui, Rehefa miaraka aminy a sans transporter le passé, tsy miaraka amin'ilay lasako a je reste en communion avec le grand je suis. dia tena tafaray amin'ilay Andriamanitra ilay izy a. Si j'emmène le passé avec moi, Rehefa miaraka amin'ny lasako a je vais me troubler moi-même. dia za lasa misalasala za manokana zany. Je vais douter. Dia lasa misalasala Ça va ouvrir la porte à des problèmes dans ma vie. dia manokatra olana eo amin'ny fiainako zany. Le passé appartient au diable. Ny lasa dia an'ny fahavalo zany ho an'ny devoly zany. Le passé est sur la croix en Jésus quand Jésus est mort. Ny lasa dia teo amin'i Jesosy rehefa maty izy teo amin'ny hazo fijaliana. Nous avons affaire à Dieu pour le présent. Isika dia miaraka amin'Andriamanitra ho amin'ny ho avy. C'est pourquoi il y a deux choses importantes pour marcher avec Dieu. Tika za misy zavatra roa lehibe rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Il y a la repentance, Misy ny fibebahana, parce que la repentance ne permet pas au péché de demeurer quelque chose de présent. ny fibebahana dia tsy mamela ny lasa hitoetra eo. La repentance envoie le péché dans le passé, Ny fibebahana dia mitondra ny fahotana any amin'ny lasa any. où Dieu ne le trouve plus. Dia tsy hitan'Andriamanitra intsony zany. Un chrétien qui ne se repent pas Ny kristianina izay tsy mibebaka de son péché, ny amin'ny fahotany a c'est quelqu'un qui transporte le passé avec lui. tena hoe ilay kristianina izay mitondra ny lasany a miaraka aminy. Et le passé appartient au diable. Dia ny lasa dia an'ny fahavalo zany an'ny devoly zany. Les choses mauvaises du passé, Ny zavatra ratsy ny lasa ça appartient au diable. an'ny devoly zany. Même les bonnes choses qui se sont passées Na ny zavatra tsara izay nitranga anky peuvent être utilisées par le diable dia afaka ampiasain'ny fahavalo koa zany pour nous tromper. mba tena hoe amitana antsika. Il y a des gens qui vivent sur le souvenir des bonnes choses du passé. Be ta be ny olona izay tena hoe miaina amin'ny fahatsapana ny amin'ny zavatra tsara tamin'ny lasa tany. Vous savez, la religion, comment ça se construit? Tena hoe ny fombafomba-pivavahana rehefa mitranga, La religion se construit avec le passé. ny fombafomba-pivavahana dia miforonona amin'ny lasa. On établit des choses à un moment Tena hoe manangana zavatra et on reste avec ça, on n'est pas ouvert à Dieu tena pour ce qu'il a aujourd'hui. mijanona amin'izay isika dia tsy mitsokatra ao an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo. Le seul passé qui est valable devant Dieu, Ny zavatra lasa izay tena akasitrahan'Andriamanitra c'est la mort de Jésus. dia ny fahafatesan'i Jesosy. C'est avec ça que Dieu reste. Eo Andriamanitra no mijanona. C'est pourquoi nous ne devons pas rester avec le passé, avec notre vie et avec la vie de l'autre. Dia zany tsy tokony hijanona amin'ny lasantsika ny amin'ny fiainantsika ny amin'ny fiainan'ny hafa koa. C'est pourquoi nous nous repentons. Dia zany dia mila mibebaka isika. Nous ne laissons pas le péché nous rattraper, nous attraper et coller avec nous. Tsy avelantsika ny fahotana azo atsika dia iraikitra ao amintsika koa. Nous appartenons au présent permanent de Dieu. Dia zany tsika dia tena ho an'ny ho avy a miaraka amin'Andriamanitra. Et Dieu nous accueille quand nous nous repentons. Dia Andriamanitra mandray atsika rehefa mibebaka isika. Dieu nous accueille aujourd'hui. Il n'y a pas de passé quand nous nous repentons. Rehefa Andriamanitra mandray atsika ary tsy misy lasa intsony a rehefa mibebaka isika. Et la deuxième chose, c'est le pardon. Dia ny faharoa dia ny famelana. Le pardon, c'est ne pas rester avec la faute de l'autre. Ny famelana dia tsy mijanona ny amin'ny zavatra tsy nety nataon'ny anankiray. Pardonner, c'est ne pas transporter la faute de l'autre avec nous. Ny mamela dia tsy mitondra ny zavatra ratsy nataon'ny anankiray a miaraka amintsika. Comprenez? Azontsika tsara. La repentance, Ny fibebahana, être assez humble pour reconnaître nos fautes quand nous fautons. tena hoe manaiky tsika tena hoe diso a rehefa manao zavatra tsy diso. Et venir au grand je suis. Dia tonga eo amin'ilay izy ilay Andriamanitra. Alors maintenant, je ne suis pas en train de vous donner une nouvelle manière d'appeler Dieu dans vos prières là. Za tsy miteny anareo hoe zany fomba hafa indray ary rehefa mivavaka dia zany indray ilay andatsonan'Andriamanitra hoe izy indray angambany zany antsonan'Andriamanitra. On va pas commencer Ça à prier dans m'appelle l'église. Mario Oh grand je suis. Tsy teninareo hoe ilay andro izy ilay tele Hein, c'est notre Père. zay ilay raintsika. Le nom du Seigneur, c'est Jésus. Ny anaran'ny tompo a dia Jesosy. D'accord? Mais ça, c'est pour vous montrer dans quoi Dieu se tient pour l'éternité.
Ty ampiseho atsika hoe aiza Andriamanitra no mitoetra ao amin'ilay mandrakizay. Avec quelle nature? Amin'ny fomba manahoana? Comment il ne bouge pas? Ahoana ny tsy mampetsika azy? Rien ne peut le faire bouger. Tsy zavatra mampetsika azy. Si nous nous repentons, nous pardonnons, nous restons dans la lumière avec lui. Rehefa mibebaka isika dia mamindra fo isika dia mijanona amin'ny fahazavana miaraka aminy. Sinon, le mensonge du passé nous rattrape. Raha tsy zany dia le laingany lasa dia manenjika atsika ary manaraka atsika. Et le diable l'utilise pour nous troubler. Dia ny fahavalo mampiasa an'izany mba tonga atsika hisalasala. On va faire une lecture Amaky isika dans Proverbes, ao amin'ny boky ny ohabolana, chapitre 17. ohabolana toko fafito ambin'ny folo. Vous suivez là? Manaraka tsara ve nareo? Ça ressemble presque à un cours de conjugaison, Tahaka ny hoe fotoanana mais conjugaison ça ilay ne izy, l'est pas. fa tsy izay ilay izy a. Ça nous montre la nature du Seigneur. Zay dia mampiseho ny tena hoe mahandriamanitra C'est pour an'Andriamanitra, édifier notre foi. mba ahafahantsika tena mikarakara ny fanahintsika, C'est pour qu'on comprenne qui il est. mba ahafahantsika mahatakatra hoe iza marina Et izy. comment on peut s'appuyer sur lui chaque jour. Tena hoe mila ahafantarantsika hoe tena afaka miankina amintsika isan'andro. Verset 9. Ohabolana toko fafito ambin'ny folo andininy fahasivy a. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Zay teo be fitiavana dia manaro-keloka. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Fa zay mamoa foa teny mampisaraka ny tena mpisaka izy. Vous voyez le travail avec les fautes là? Hitatsika ny zavatra asany amin'ny fahadisoana. D'après vous, qu'est-ce que le diable veut faire au milieu de l'église, au milieu de nous? Inona zavatra tena tiany devoly atao eo anivontsika? Il veut nous diviser. Ny tanjony dia hampisaraka atsika. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de division. Fa amin'Andriamanitra tsisy fisarahana. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Ao amin'i Jesosy dia iray isika. Hein? Il n'y a pas de division. Tsisy fisarahana ao amin'Andriamanitra. Mais ici, le livre des Proverbes nous montre que si on rappelle les fautes, Fa eto amin'ny bokin'ny ohabolana dia mampiseho hoe rehefa mampatsiahy ny on fahadisoana amène la division. dia mitondra fisarahana izany. Mais si on pardonne les fautes, Fa rehefa mamela ny fahadisoana on cherche l'amour. dia mitady fitiavana Et izay. Dieu est amour. Dia Andriamanitra dia fitiavana. Et quand on cherche l'amour, Dia rehefa mitady fitiavana on est en communion avec ce Dieu qui est amour. dia tafaray amin'ilay Andriamanitra fitiavana isika rehefa avy eo. Hein? Ao. Amen. Amen. Vous pouvez comprendre ce que je partage là, mes frères et sœurs? Azonareo ve zavatra zaraiko aminareo amin'ny tsy maraina ty raha lasina bavy? C'est important de ne pas regarder derrière Zava-dehibe ny tsy zany hoe tsy mijery ny zavatra lasa izany a. et de pardonner les offenses. Dia tena hoe mamela ny fahadisonina zay nataony hafa. Parce que si on veut que Dieu soit avec nous aujourd'hui, Raha tiantsika hoe Andriamanitra miaraka amintsika androany a, il ne faut pas qu'on soit avec les fautes des autres d'hier. dia tsika tena tsy azona ny fahadisonina nataony hafa omaly. On doit regarder à la personne aujourd'hui, Dia tokony hijery an'ilay olona ianao androany, pas d'après hier. tsy hoe ny amin'ny zavatra omaly zay nataony. Hein? C'est très important Tena zava-dehibe zany a. d'avoir cette petite lumière Tena hoe mahazo an'izay fahazavana kely izay pour se repentir mba ahafahantsika mibebaka et pour pardonner. dia mba ahafahantsika mamela. Et ça, c'est une clé pour avancer avec Dieu. Dia tena fanalahidy zany ahafahantsika mandroso ao amin'Andriamanitra. C'est la clé qui va nous faire avancer dans la foi. Zay le fanalahidy azy ahafahantsika mandroso ao amin'ny finoana. Parce que en gardant un cœur pur, Rehefa mihazona fo madio isika on va connaître ce Dieu qui ne change pas. dia afantatra bebe koa ilay Andriamanitra zay tena lehibe io isika. Et au fait, si on veut rappeler les choses passées, Fa rehefa te hampatsiaro isika ny zavatra lasa tout d'un coup, nous rappelons à Dieu les choses passées nous-mêmes pour nous. dia isika koa dia mampatsiahy ny zavatra lasatsika koa amin'Andriamanitra. Au point que Jésus dit, si on ne pardonne pas à notre frère de tout notre cœur, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mamela ny sakaizatsika tsika dia lasa tsy mamela tsika koa tsy avelan'Andriamanitra koa ny tena marina, voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Le Seigneur lui-même, il l'avait dit. Hein? Ny tompo
tenany mihitsy no miteny an'izany. Si on va dans Luc chapitre 9, Amin'ny filazantsarany Luka toko fasivy. Luc chapitre 9, il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur. Filazantsarany Luka toko fasivy, misy olona izay tia hanaraka ny tompo. Et ils voulaient vivre avec le passé. Dia te iainany miaraka amin'ny lasany ihany Ils izy. voulaient même aller un petit instant dans le passé. Dia tena iaina keliny amin'ny lasany izy. Regardez verset 57. Luka toko fasivy andiny fafito amin'ny Chapitre 9. dimapolo. Luka toko fasivy andiny fafito amin'ny dimapolo. En passant, je salue les frères et sœurs de Tuléar. Eto dia miarahaba ny raha lasy any am-bavy Je crois qu'ils Antiolia. sont en direct avec nous, j'espère, je ne sais pas. Oui, C'était prévu comme ça. oui, ils sont en direct. Donc, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ary noho ny nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray anao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao naiza Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Hoy Jesosy taminy ny amboaolo manan-davaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana zay hipetrahany lohany. Il dit à un autre, suis-moi. Hoy izy tamin'ny anankiray koa manarahy. Et celui à qui il dit, suis-moi, il répondit, Fa io kosa izy tompoko, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. tompoko aoka aloha andeha andevina ny raiko. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Hoy Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty ao aminy. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Fa ianao kosa mandehana ka mitoriny fanjakan'Andriamanitra. Oui, il voulait retourner un coup dans le passé. Dia zany tena te hiverina ny amin'ny lasa izy. Mais le Seigneur lui dit, laisse les gens qui vivent dans le passé, qui sont morts, ensevelir leurs morts. Dia hoy Jesosy hoe aza mijery an'izany lasa zany avy aloha ny maty andevina an'izay maty any. Mais toi, suis-moi. Fa ianao kosa manara ahy. Va annoncer le royaume de Dieu. Ndana manambaga ny fanjakan'Andriamanitra. Un autre dit, je te suivrai. Dia niteniny anankiray hoe za anaraka anao. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Anaraka anao izy fa aoka aloha aho andeha hanao veloma ny ao an-tranoko. Vous avez remarqué comment ils disent tous d'abord? Hitanao hoe miteny izy hoe alao aloha, aleo aloha anao an'izao. Vous voyez, quand nos priorités ne sont pas en ordre, Dikan'izany hoe rehefa ny zavatra tena izy no tsy milaminy ce que l'on croit être une priorité ny zavatra mety tsapatsika hoe tena tiany tena zava-dehibe nous attache à notre passé. zany dia mampitambatra antsika amin'ny lasa Il y a tsika. quelque chose qui s'est passé, il faut que j'aille d'abord m'occuper de ça. Misy zavatra nitranga dia ndeha karakara an'izany aloha. Le Seigneur lui dit, mais quiconque, verset 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tarina ary mierika ka fa miendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Donc le Seigneur leur dit, il ne faut pas regarder en arrière. Ny tompo miteny hoe aza mijery any aoriana. Sinon vous allez être impropre au royaume de Dieu. Raha tsy zany dia tena ohatrany tsy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Ce qui veut dire que vous n'allez pas être capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Tena tsy afaka hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Il faut mettre le passé derrière Mila velany ny lasa et ne pas regarder en arrière. dia tsy jery ny zavatra any aoriana any. Et pour cela, il faut pardonner. Dikan'izany dia mila mamela isika. Si on pardonne, on ne regarde plus ce qui s'est passé. Rehefa mamela isika dia tsy mijery ny zavatra lasa intsony. Si on se repent, on ne regarde plus ce qui s'est passé pour nous. Rehefa mibebaka isika dia tsy mijery ny zavatra lasa ho atsika intsony. Et Dieu ne regarde plus ce qui s'est passé. Dia Andriamanitra tsy mijery ny zavatra efa nitranga intsony. Et là, je peux aller de l'avant pour entrer dans le royaume de Dieu. Dia afaka mandeha amin'izay aho miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mais si je ne me repens pas, Fa rehefa tsy mibebaka le péché, le diable va utiliser ce péché-là dia ny fahavalo ampiasa an'izay fahotana izay. et il va trouver une porte pour venir me rappeler dans mon passé. Dia anokatra ahita varavarana izy ampatsiarovana ny lasa. Et vous savez ce que ça veut dire retourner dans le passé? Fantatra hoe dikan'izany hoe verina any amin'ny lasa izany. Ça veut dire rétrograder.
Dikan'izany toe miverin-dalana. Il y a beaucoup de gens qui rétrogradent parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire aujourd'hui avec le péché. Dikan'izany be da be ny olona no miverin-dalana satria tsy manao ny zavatra tokony atao izy ny amin'ny fahotana izay iainana eo. À cause de cela, ils sont attirés dans le passé. Dikan'izany dia voasarika ny amin'ny lasa izy. Et ils retournent dans le monde. Dia miverina ny amin'izao tontolo izao izy rehefa avy eo. Ils retournent dans le péché. Miverina ny amin'ny fahotana izy. Parce que le péché qui se manifeste en eux, Dia le fahotana izay miseho eo amin'ny fiainany ils ne se dégagent pas de cela. dia tsy miala amin'izany izy. Ils laissent cela s'accrocher à eux. Dia avelany izany tena hoe miraikitra eo aminy. Et le diable prend la corde qui est attachée à ce péché-là et les tire dehors, les tire derrière. Dia ny fahavalo maka an'ilay tady azy miraikitra an'izay fahotana sotominy. Et ils sont découragés. Dia lasa reratra izy ireo. Ils se disent pourquoi? Dia miteny izy hoe fa maninona Parce que tu n'as pas lâché cette corde-là, tu n'as pas coupé. satria ianao tsy nanapaka an'ilay tady. En te repentant ou en pardonnant. Amin'ilay nao mila mibebaka sy ny famelanao. Donc tu es tiraillé, tu veux aller de l'avant, Tena voasarika ianao, tena te handeha aloha ianao. mais en même temps il y a quelque chose qui te tire derrière. Dia misy zavatra misarika anao handeha ao any aoriana. Et tu dis, moi je veux aller de l'avant. Dia tena hoe za te handeha ao any aloha. Mais tu sens que tu n'as pas la force. Dia ozy ianao hoe tsy manana heriny Il y amin'izany a quelque chose de plus fort qui veut te prendre dia misy zavatra mahery lavitra mitarika anao isotona any et te aoriana. tirer derrière. Dia te hisarika anao any aoriana. C'est le péché que tu gardes dans ton cœur. Dia le fahotana izay tazominao ao am-ponao. Le péché appartient au diable. Ny fahotana dia ho an'ilay fahavalo. Le péché appartient au diable. Ny fahotana dia ny fahavalo. Vous savez, il y avait un sacrifice, il y avait un jour en Israël qui s'appelait le jour du pardon. Nisy sorona izay natao tany amin'ny zanak'Israely atao hoe famelana. Ce jour-là, il y avait 2 boucs qui étaient sacrifiés. Ao zany fotoana zany dia misy osy anankiroa izay atao sorona. Ou plutôt, sur les 2 boucs, Eo amin'ilay osy anankiroa il y avait un bouc qui était sacrifié, on faisait couler son sang. tena hoe le anankiray le osy anankiray to dia atao latsaka ny rano zany. Et le sang allait être présenté pour le pardon du péché du peuple dans le lieu très saint. Dia ilay ran'ilay osy hoentina eo amin'ilay toerana masina indrindra ho famelana ny heloko ny zanak'Israely. Et il y avait un autre bouc Dia misy osy anankiray qui n'était pas sacrifié. dia osy iray io dia tsy atao sorona zany. On mettait les mains sur lui, on lui imposait les mains. Dia ametraha tanana apetraka eo ny tanana zany eo amin'ilay osy Cela anankiray. représentait le transfert des péchés, Dia zany dia ny fahotan'ilay olona zany lasa le mipita any transfert amin'ilay osy. de toutes les iniquités du peuple d'Israël. Dia le fahotany zanak'Israely dia mipita any amin'ilay osy. Et il était envoyé dans le désert. Dia alefa mandeha any amin'ny désert any amin'izay izy Et rehefa la avy eo. Bible nous dit ce bouc allait vers Azazel. Dia nakany Azazela izay osy izay. C'est une manière de dire que ça retourne vers le diable. Dikan'izany dia afaka ilazana hoe miverina any amin'ilay fahavalo ny fahotana rehetrarehetra. Le péché doit retourner vers le diable. Dia ny fahotana mila miverina any amin'ny fahavalo. C'est lui qui pêche dès le commencement. Izy nanota tany am-boalohany. Jésus est venu nous délivrer de ça. Jesosy dia tonga hanafaka antsika amin'izany. Le péché ne nous appartient pas. Ny fahotana dia tsy ao amintsika intsony. C'est du diable. Ny fahavalo zany. Mais avec la tentation, Fa noho n'ilay famitana le péché peut venir prendre notre vie. dia afaka maka amin'ny fiainantsika ny fahotana. Mais nous pouvons avoir la victoire sur lui. Dia afaka manana fandresena manoloana an'izany Et isika. briser son lien. Dia mila manapaka ny fifandraisana aminy. Simplement en se repentant. Tena hoe tsotra fotsiny rehefa mibebaka isika. Simplement en reconnaissant. Tena hoe tsotra fotsiny Oui, mila j'ai manaiky. péché en avant. Tena hoe mitenitsika hoe nanota. Et il ne peut pas s'accrocher à nous. Dia tsy afaka miraikitra amintsika izy. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Tena hoe ny rano Jesosy dia manadio antsika ny amin'ny fahotana rehetrarehetra. Et si nous sommes tombés, nous pouvons nous relever et continuer Dia avec rehefa le grand je suis. dia rehefa latsaka isika dia afaka mitsangana miaraka amin'ilay Andriamanitra ilay izy. Je vous dis, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent. Zany teneniko anareo be da be ny kristianina izay miverin-dalana. Ne pas pardonner, c'est une iniquité. Tsy hoe tsy mibebaka dia tena hoe fahotana izany. C'est une injustice. Tena tsy fahamarinana izany. C'est pas juste de ne pas pardonner. Tsy hoe vita fotsiny hoe tsy mibebaka. Parce que Jésus est mort pour nous pardonner. Jesosy dia maty mba hamelana ny Il a fahotantsika. payé le prix ultime pour nous pardonner, le grand prix. Tena nandony vidiny lehibe izy ho atsika. C'était pas juste une confession.
tsy hoe zavatra nytenen'ny vavany fotsiny C'était zany pas juste dire je te pardonne. tsy niteny fotsiny hoe mamela ny fahotanao a C'était mourir pour nous, tena hoe maty ho atsika pour que le pardon soit effectif dans notre vie. mba tena hoe ny famelana dia tena iseho eo amin'ny Nous, fiainantsika il ne nous demande pas de mourir sur une croix pour pardonner. izy tsy miteny amintsika hoe ndeha tsika ho faty eo amin'ny akozelina mba ahafahatsika ho afaka Il nous demande tout simplement de le faire de tout notre cœur. ny angatany a dia hanaovantsika an'izany amin'ny fotsika Si rehetrarehetra nous ne le faisons pas, raha tsy manao an'izany isika nous établissons notre propre justice dans le royaume de Dieu. dia lasa manangana isika ny famarinantsika manokana eo amin'ny fanjakan'andriamanitra Et c'est dangereux, dia tena zavatra c'est destructif. tena manimba izany On ne peut pas regarder les frères et sœurs d'après le passé. tsy afaka mijery ny lasana bavy isika ny amin'ny lasany Si ton frère se repent, tu pardonnes, c'est fini. rehefa mifona aminao ny lasana bavinao a dia tapitra izay Fini, tapitra izay c'est le passé. efa lasa izay Je vis dans le présent. miaina ny amin'ny ho avy a Alléluia. ankehitriny a alleluia Regardez concernant le fait de rétrograder. Hébreux chapitre 11. hebreo a toko faraiky ambe folo a itsekentsika hoe ahoana zareo miverin-dalana izany hebreo faraiky ambe folo Hébreux chapitre 11. hebreo a raiky ambe folo Et le verset 13. Verset 13. Hébreu 11 a Hébreu 11 a 13 11, 13. Non, 11 oui, 11, 13. raiky ambe folo a andiny fahatelo ambe folo C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. reo rehetra reo a dia maty a tamin'ny finoana Ça parle de tous les héros de la foi reo dia manambaga sont reo morts lehibe ny dans finoana la foi, izy reo dia maty a tamin'ny finoana sans avoir obtenu les choses promises. kanefa tsy mbola nahazo a ny teny Parce que fikasana les choses promises pour eux étaient encore à venir. ny zavatra zay ho an'izy ireo tena hoe mbola ho avy izany Mais ils les ont vus et salués de loin, fa natazana azy eny lavitra eny izy a ka ravoravo a ny araba azy reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. dia nanaika fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. fa izay milaza izany zavatra izany dia manome maromarona fa mitady izay ho taniny izy S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ary raha tahiny a na tsiaro ny tany a ny alana izy ils auraient eu le temps d'y retourner. dia ho nahita andro iverenany Si on garde les yeux sur le passé, rehefa mijery ny lasa isika masika mijery ny zavatra lasa on va trouver le temps de retourner dans notre passé. dia anana fotoantsika hiverenana amin'izany lasa izany C'est pourquoi les apôtres, comme le Seigneur, ont dit qu'il ne faut pas regarder en arrière. dikan'izany jesosy sy ny apôstôly dia niteny aza miverina any aoriana Sinon, on va trouver le temps de retourner. dikan'izany dia anana fotoana isika hiverina any On aura la tentation. dia lasa azo mpanahy tsika On va rétrograder. dia hiverin-dalana isika Dans Philippiens, mabokin'ny filipianina chapitre 3, filipianina toko fahatelo a verset 12. filipianina toko fahatelo a andininy faharoambe folo Philippiens 3, 12. filipianina toko fahatelo a andininy faharoambe folo Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix tsy toy ny efa nahazo sahady aho ou que j'ai déjà atteint la perfection, na efa tanteraka sahady mais je cours fa miezaka aho pour tâcher de le saisir, hiazona zay niazonan'i Kristy puisque moi aussi social. j'ai été saisi par Jésus-Christ. fa miezaka aho hiazona zay niazonan'i Jesosy Kristy ay Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako mais je fais une chose,
fa zavatra ray aloha no ataoko oubliant ce qui est en arrière manadiny zay zavatra ao aoriana et me portant vers ce qui est en avant. ka miezaka hanatratra ny zavatra ao aloha Je cours vers le but miezaka hatratra ny marika pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en azoko Jésus-Christ. ny loka ny fiantsoan'andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Vous voyez encore là? Hitantsika amin'izao Oubliant ce qui est en arrière. manadino ny zavatra any Comment on aoriana. peut courir en regardant en arrière? Vous avez déjà essayé? Ahoana no fomba ahafahantsika miazakazaka efa mijery aty aoriana isika efa nandrana an'izany ve nareo Vous avez déjà essayé de courir en regardant en arrière? efa nanao an'izany ve nareo miazakazaka dia sady mitodika ihany Vous risquez d'avoir un accident. mety tonga dia tratra ny accident ianareo. Hein? Et le chrétien, il a des accidents quand il regarde dans son passé. Dia ny kristiana tratra ny accident rehefa mijery ny zavatra lasany Quand il regarde dans le passé de son frère et de sa sœur, rehefa mijery ny lasany raha lasy anabaviny izy dia misy accident mahazo azy il va faire un accident. dia hanao accident izy Parce qu'il quitte la route qui est sécurisée par le Seigneur. dia tena miala amin'ny lalana azy efa tena hoe namboarina Du fait andriamanitra qu'il izy. regarde en arrière, Rehefa mijery any aoriana izy il n'arrive pas à courir droit. tena tsy afaka handeha mahitsy Quand il izy. regarde en arrière, là, Rehefa mijery any aoriana il izy y a un moment, il va quitter la route, il va chuter dans le dia fossé. tena hiala amin'ny lalana izy dia mety hanao accident. Donc, est-ce que vous voyez l'importance qu'il y a de pardonner et de se repentir? Hitantsika mazava-dehibe hoe zany mibebaka sy mamindra fo zany. Vous savez comment c'est dangereux d'avoir une phrase comme ça qui dit « Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait ». Hitantsika tena loza be zany hoe hiteny hoe za aloha tsy mamela ny zavatra zay nataony Vous tamiko. savez ce que vous êtes en train de vous dire à vous-même de la part de Dieu? Hitantsika ny zavatra ambarantsika ho atsika avy amin'Andriamanitra any amin'izany. Vous êtes en train de vous dire à vous-même de la part de Dieu, Miteny amintsika tena hoe avy amin'Andriamanitra jamais Dieu ne me pardonnera. dia hoe Andriamanitra koa zany tsy hamela anahy mihitsy. Vous comprenez là? Azotsika ve zay? Mes frères et mes sœurs, c'est sérieux. Raha lasa nabavy tena matro zany a. C'est la parole de Dieu. Tenin'Andriamanitra C'est pas mon interprétation, c'est qu'on a vu tous les versets là. tena vakitsika ny tenin'Andriamanitra tsy hoe zavatra ambarako fotsiny zany. C'est pour ça que comme le frère a partagé, si tu viens, tu emmènes ton offrande, tu te souviens qu'un frère a quelque chose contre toi. Zay nambarany rahalahy zay nitondra tamin'ny offrande teo hoe rehefa misy zavatra manatra fanatitra ianao ka misy zavatra nataony rahalahinao dia Tu amènes ton offrande avec quelque chose du passé qui est là. na ianao mitondra ny fanatitra ao miaraka amin'ny lasanao. Dieu voit le passé en toi là. Dia Andriamanitra mahita ny lasanao eo. Il voit que ton cœur n'est pas pur et tu amènes une offrande. Hitan'ny tompo hoe ny fonao tsy madio nefa manatitra fanatitra ianao. Jésus dit, va, réconcilie-toi d'abord, ensuite amène ton offrande. Ozy tompo hoe ndana aloha mihavana aminy dia atery eo mifanatitra ao rehefa avy eo. Il n'a pas dit de ne pas donner l'offrande, il a dit, va d'abord et après tu viens. Tsy niteny izy aza terina fanatitra ao andana aloha Et si mihavana. tu veux soutenir le royaume de Dieu, Fa raha te hanampy ny fanjakan'Andriamanitra ianao tu ne peux pas le faire pour te perdre toi-même. tsy antranao ianao mba tena hoe hovery indray ianao manokana zany. Règle ton cœur tout d'abord, ensuite viens. Ozy ny tompo hoe ndana aloha diovy ny fonao dia avy amin'izay. Caïn n'a pas fait ça. I Kaina tsy nanao an'izany a. Dieu lui a dit, Andriamanitra ny teny taminy a. règle ton cœur avec ton frère, laisse pas le péché se couche à la porte. Règle ton cœur. Ozy ny tompo hoe diovy ny fonao fa hitako ny fahotana efa eo ambavavady ny fonao. Eh, Caïn, non, il est allé de l'avant même, lui. Il a haï, il a eu de la haine jusqu'à ce qu'il a tué Abel. Kaina tena hoe nitazomy tao am-pony zany dia nisy fankalana tao dia tena nivonono mihitsy ny rahalaany. Vous savez, parfois on croit que c'est rien, ça. On a quelque chose contre quelqu'un. Raha tsika mieritreritra hoe tena tsisy ditsany zany hoe za tsy tia makaly mety hoe tsy tia ny On dit, rahalahy. c'est normal, tout le monde, on a un problème quelque part. Quoi. Dieu est amour, Dieu comprend. Normal zany Andriamanitra ne micomprendre an'izany e. On dit, Dieu comprend que moi, je ne comprends pas sa parole. Andriamanitra micomprendre hoe za tsy mahazo ny Pire, teny. Dieu comprend que je n'obéis pas. Andriamanitra mahafantatra hoe za tsy makatoa. On est dans des rêveries incroyables. Ndraindray tsika tena ao anatina nofy mahagaga mihitsy. Jésus a dit que sa parole ne passera pas. Jesosy niteny hoe ny teniny tsy mandalo Il fotsiny. dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Hozy ny teny Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany dia handalo fa ny teniko tsy handalo zany. Parfois, le péché, on croit que c'est pas grave. Ilay antsika mieritreritra hoe ny fahotana ange On tombe dans le péché, on fait des choses mauvaises et tout le monde a ses faiblesses, frère. Ilay antsika hoe manao fahotana dia hoe rahalahy n'olona rehetrarehetra tena hoe marefy daholo n'olona rehetrarehetra. Dieu sait. Andriamanitra Vous savez, le mahafantatra. pire, c'est qu'on met toujours le Seigneur dedans avec nous. Ny zavatra misy dia ataontsika anatin'izany foana Andriamanitra. Mais ça, c'est des histoires, ça. Zany dia tantara izany. C'est pas vrai. Tu te mens à toi-même. Tsy marina izany fa mandainga ny Dieu, le grand je suis, ne change pas. Andriamanitra ilay izy a dia tsy miova. Il va pas changer parce que tout d'un coup, tu fais pitié, il change. Tsy hoe eo tonga dia iova vetivety izy satria ianao ohatra mampalahelo Il be. change sa parole. Dia manova ny teniny izy. Il établit une alliance spéciale pour toi. Dia manarona fanetsena manokana ho anao izy. Non. Tsy a. Dieu a de la compassion. Izy tena hoe manana fohatsitra izy. Dieu, il a sous les yeux son alliance. Andriamanitra dia eo amin'ny masony foana ny fanetrena izay nataony. Allons regarder ça dans... Ça se trouve dans un psaume. Psaume Amin'ny salamo 105, salamo dimy amby zato. verset 8. Ça va tout le monde? Ao tsara daholo. On tient le coup? Ao tsara, mazaka tsara. Hein? C'est pas le moment le plus frais de l'année. Tsy fotoana tena ohatra mampagatsika zao fotoana zao a. Verset 8. Salamo dimy amby zato andiny fahavalo. Il se rappelle à toujours son alliance. Matsiaro ny fanetreny mandrakizay izy. Ses promesses pour 1000 générations. Dia le teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby. Voyez, Dieu se rappelle toujours son alliance. Andriamanitra dia matsiaro foana ny fanetreny. Si tu te tiens dans l'alliance de Dieu, Rehefa mitoetra ao amin'ny fanetren'Andriamanitra ianao, selon les termes de l'alliance, miaraka amin'ilay fitsipiky ny fanetrena, Dieu est fidèle pour faire respecter son alliance. dia Andriamanitra matotra fa izy hatateraka ilay fanetrena izay nataony. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit Noho izany ny apôstôly Jaona dia que miteny si nous confessons nos péchés, fa rehefa miaiky ny fahotantsika isika, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. dia matotra izy fa amelantsika ny amin'izany fahotantsika izany. Il est juste parce qu'il a fait une alliance, il s'est engagé. Dia marina izy satria efa nanaiky izy nanao fanetrena izy. Jésus a versé son sang. Jesosy dia nandatsaka ny rano. Il n'a pas débarqué avec nous pour nous dire, bon, ok, on fait un petit deal là, bon, c'est bon. Noho izany andeo tsika nao fampirarahana kely a. Dia Non, izay. Jésus est venu établir cela, le Fils de Dieu. Jesosy dia tonga tena anangana an'izany Et dia Dieu zanak'Andriamanitra. a les yeux sur son alliance. Dia Jesosy ny mason'Andriamanitra dia eo amin'ilay fanetrena izay nataony. Quand je viens et je me tiens dans l'alliance, Dia noho izany rehefa tonga dia mitoetra eo amin'izay fanetrena izay. et que Dieu me voit dans l'alliance, Dia Andriamanitra mahita eo amin'izany fanetrena izany. Dieu me donne ce qui est dans l'alliance. Dia Andriamanitra manome anahy amin'izay ao anatin'izay fanetrena izay. Je me repens, Dia mibebaka, je me tiens dans l'alliance, dia mitoetra eo amin'izany fanetrena izany a. et Dieu me pardonne selon son alliance. Dia Andriamanitra mamela araky ny fanetrena izay nataony. Je pardonne, Dia mamela, Dieu se tient avec son alliance. dia Andriamanitra mitoetra eo amin'ilay fanetrena izay nataony. Et comme je pardonne, il me pardonne. Dia Andriamanitra, za mamela, dia Andriamanitra koa mamela rehefa avy eo. Si je ne pardonne pas, Rehefa tsy mamela, je ne me tiens pas dans son alliance. dia tsy mitoetra eo amin'ny fanetrena izay nataony a. Et il n'est pas tenu d'être fidèle envers moi. Dia afaka tsy matotra eo aminahy izy. Il se rappelle toujours son alliance. Dia Andriamanitra dia mahatsiaro foana ny fanetrena izay Son nataony. alliance est inscrite, les promesses sont inscrites dans sa parole. Tena ny fanetrena dia mitoetra ao anatin'izany On ao ne peut amin'ny pas inventer des choses concernant Dieu. Tsy afaka monina zavatra momba an'Andriamanitra isika. Dieu comprend, Dieu sait, Dieu connaît mon cœur. Andriamanitra mahafantatra ny foko a, Andriamanitra malala. Vous savez, toutes ces choses qu'un chrétien peut se dire, Be dia be ny zavatra ambaran'ny kristiana tahaka an'izany. qui le prépare à être un rétrograde. Dia manomana azy a ho tonga olona izay iverin-dalana. Non, mes frères et sœurs, avec Dieu, il ne faut pas jouer comme ça. Tsy afaka ilalao tahaka an'izany tsika miaraka amin'Andriamanitra. Il faut se repentir, il faut pardonner. Mila mibebaka isika dia mila Pour que le mamila fotsiny. passé reste dans le passé et ne nous poursuive pas. Dia mba ny lasa hijanona any amin'ny lasa dia tsy hanaraka Et c'est isika. comme ça qu'on ne rétrogradera pas. Dia izay mahatonga antsika tsy iverin-dalana Je lis un dernier verset avec vous. Amaky
tenin'andriamanitra C'est 2 faramatsy. Corinthiens chapitre 5 verset 17. Koritiana faharoa toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo. Tout le monde connaît ce verset-là. Rehetrarehetra mahafatana zany tenin'andriamanitra izany. Normalement, Mino aho fa zay a. verset 17. Koritiana faharoa, Si quelqu'un est en Christ, raha misy olona ao amin'ny Kristy a, ça veut dire quoi? inona ny dikan'izany? Si quelqu'un est dans l'alliance Dikan'izany hoe raha misy olona ray a ao amin'ilay fanetrena avec Dieu par Jésus-Christ, il est Amina- dedans. ao amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Il est venu dedans. dia ao anatin'izay fanetren'izay izy, Il est une nouvelle création. dia lasa olona vaovao izy. Nouvelle. Vaovao. Le mot veut dire qu'il n'y a pas de place pour le passé dedans. Ny dikan'izany dia hoe tsy misy toerana ho amin'ny lasa Le intsony. mot grec veut dire ça ne rappelle rien du passé. Ny teny grika dia milaza hoe tsy mampatsiago ny zavatra lasa intsony. Nouveau, nouveau, nouveau. Vaovao, vaovao, vaovao. C'est pas comme les taxis que je vois ici à Madagascar Tsy tahaka ny taxi izy hitako eto Madagasikara, qui sont refaits, refaits et refaits et refaits. amboarina, amboarina, amboarina. Et il faut avouer que les Malgaches sont doués pour faire ça, Ny malagasy dia tena mahay mihitsy a, ny pour amin'izany. rénover ces voitures-là. Manamboatra an'ireny tomobile ireny a. Mais Dieu, il fait des choses neuves. Andriamanitra dia manao zavatra vaovao. Neuves. Il prend Vaovao. pas un bout de l'ancienne et il met avec le nouveau. Il dit, allez, ben, je te donne ça. Tsy hoe avy maka zavatra an'ilay avy amin'ilay lasa izy a dia apetiny amin'ilay vaovao rehefa avy eo. Tsy zay nataony. Quand tu amènes ta voiture là, Entinao dans son tomobile ao dia garage, entinao. hein, quand tu amènes ta voiture dans son garage, Entinao il amin'ilay essaye garage. de réparer et il te dit, écoute, essaye toujours, on va voir. Ataova izy izy fa hitantsika eo rehefa avy eo. Dieu ne répare pas le vieux. Andriamanitra tsy manamboatra ny zavatra efa simba Tu taloha. sors du garage de Dieu avec une voiture neuve. Rehefa mivoaka ao anatin'ny garagen'Andriamanitra dia olona vaovao ianao. Et le véhicule est garanti pour l'éternité. Dia zany fitomobile zany a dia Et tena s- manana garantie Et mandrakizay. et pendant que ça roule, Rehefa mandeha ilay izy a, pendant que ça roule sur la terre, rehefa mandeha ty an-tany izy a, ouais, il y a un pneu qui peut crever de temps en temps. ndraindray pneu ndraindray mety vaky a. Mais tu confesses ton péché, la roue regonfle. Dia mibebaka amin'ny fahotanao dia lasa le pneu indray lasa Tu misy rivotra. pardonnes pas, tu te repens pas, l'autre roue aussi pèse. Rehefa tsy mibebaka ianao a, tsy mamely ianao a, dia vaky ny pneu anankiray. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Raha misy olona ao amin'ny Kristy a dia olona vaovao Ne izy. permets pas au passé de revenir. Aza velany lasa hiverina intsony. Ne le permets pas en aucune manière. Aza vela intsony, tena aza vela intsony. Voici, Paul dit, les choses anciennes sont passées. Ny zavatra lasa, zavatra taloha dia efa lasa. Paul no teny an'izany. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ny zavatra rehetra dia lasa vaovao. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset Verset 18. 18. Fa izany rehetra zany a dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Et nous devons, nous tous, à notre niveau, transporter le ministère de la réconciliation. Tsika rehetrarehetra eo amin'ny mahatsikatsika dia tokony hitondra izay ministera ny fampihavanana izay. Comme Dieu est de la part de Dieu. Tena hoe tahaka an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra. C'est-à-dire, Dikan'izany, repentance, fibebahana, le passé est fini. ny lasa dia efa tapitra. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Zay mahavovonjy atsika. Et c'est comme ça que nous devons considérer nos frères et nos sœurs. Dia zay koa ny tokony jerentsika ny raha lasa anabavintsika. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ny zavatra rehetra dia vaovao. N'emmène pas les vieilles affaires avec toi. Aza hoentina manaraka anao tsony ny zavatra efa taloha zany, zavatra efa antitra be tany. Hein? Et n'essaye pas de réparer ton véhicule toi-même à ta manière. Aza manamboatra ny tomobile anao a amin'ny fombanao. Joue pas au mécanicien de Dieu, tu arriveras pas. Aza mieritreritra ianao hoe za mécanicien an'Andriamanitra, tsy ahavita ininy zany ianao. La roue a crevé, Vaky ve ny pneu?
Tu sors, dia mivoaka ianao tu constates la roue est crevée. ozy ianao hoe vaky le pneu Seigneur, pardonne-moi, ozy ianao hoe tompo j'ai mamondrafona pas fait ce qu'il fallait, la C'est roue est la PSC. tsy nanao izay tokony atao a vaky ny pneu Tu fais le tour, tu rentres, tu reprends ta voiture, tu pars, la roue est regonflée. miditra na tomobily ianao a lasa ianao a pneu efa verina misy Simplement en rivotra reconnaissant. tena hoe ny fanetrenao Va fotsiny pas chercher le cric dans le coffre. aza mieritreritra ianao dia tady krika anatin'ny Va pas les kofrao a fouiller pour essayer de démonter, réparer et tout. dia anamboatra ianao dia Reconnaître anamboatra de tout son cœur. tena hoe manaitra ianao anatinao am-ponao rehetrarehetra ao. Pardonner de tout son tena hoe cœur. mamely ianao amin'ny fonao rehetrarehetra Et cette affaire-là s'arrête là même. dia mijanona eo a izay zavatra zay rehefa avy eo Si tu le traînes encore, tu vas voir que ça va se redégonfler. Il y a des chrétiens, la roue se redégonfle tout le temps. dia raha mbola eo ianao mbola mijoro tena eo ianao tsy mireconnaître tsy manaiky mihitsy ianao dia mbola le pneu mbola vaky eo foana dia be da be ny kristianina tahaka De an'izany tout ton cœur pour finir avec ça et continuer à rouler. tena hoe amin'ny fonao rehetrarehetra dia misy rivotra amin'ny pneu a dia mandeha amin'izay ianao rehefa avy eo C'est comme ça qu'on va aller jusqu'au bout, les frères et sœurs. zay nafahatsika mandeha hatramin'ny farany raha lasy anabavy a Sinon, on va retourner dans le passé. dia noho izany raha tsy izany dia hiverina any amin'ny lasa On va indray isika. retourner dans le monde. dia hiverina any amin'izao tontolo izao indray tsika On rehefa va avy eo. dire, ah, si la vie chrétienne, c'est difficile comme ça, bah non, bah, il vaut mieux aller dans le monde. dia hiteny ianao hoe fiainana kristianina tena sakotra aleoko makany amin'izao tontolo Il izao vaut ka mieux aller fêter vendredi joli. anao manao vendredi joli ka Ah, moi, je connais vendredi joli maintenant. Hein. fantatro vendredi joli zao a J'ai passé une nuit quelque part où j'ai entendu la fête vendredi joli. Hein. tamin'ny samy zoma tena nahita hoe tena misy vendredi joli Le tena monde, le monde. zao tontolo zao Mais si votre chère vie, si le péché rentre en vous là, tena hoe raha nofonao miaina ny fahotana miditra ao le péché anatinao emmène ses copains avec lui. dia mitondra nama n'ilay fahotana Vous voyez ce péché que vous ne vous êtes pas repenti là? le fahotana zay tsy bebatsitra iny a Il a plein de camarades. dia misy namana be da be izy L'envie de boire. tena hoe le te Tiens, hisotro a rentrez, midira la porte est midira ouverte. midira midira L'envie de retourner à la drogue. le tena hoe te hifoka rongony indray Tout d'un coup, on est fatigué, on a envie de recommencer notre vie d'avant. tena hiverina amin'ny fiainako taloha indray a Tous les copains sont invités à la fête chez nous. dia le namana rehetrarehetra taloha tena ainvitena daholo C'est pourquoi le Seigneur a dit que si quelqu'un est délivré d'un démon impur, tous les démons sont impurs de toute façon. raha zany jesosy ny teny hoe raha misy olona tena hoe afana tamin'ny devolo zay ratsy a Eh bien, cet esprit-là, quand il part, dia io fanahy io rehefa mandeha izy a il y a un moment, il est fatigué, il n'a pas d'endroit où se reposer. dia any izy dia tsy mahita toerana hipetrahana Il se dit, je vais refaire un petit tour là où j'habitais avant. dia hiverina amin'ilay toerana nisy ana taloha Je vais aller voir s'il y a l'occasion pour moi de rentrer là dans cette affaire-là. tena andeha hiverina amin'ilay toerana any avy tena naka fotoana hiverenana any Et il trouve la porte ouverte. dia hita an'ilay varavarana misokatra Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il rentre tout seul? dia hitsarehetra ve izy hiverinao La Bible dit, il prend 7 esprits plus méchants que lui. dia mbola ka fanahy fito izy azy e mbola tena ratsy lavitra noho izy ozy izy Pourquoi? satria nahoana Pourquoi il prend 7 esprits plus méchants que lui, il l'amène avec satria lui? manahoana Parce que lui, il veut rester là. La dernière fois, il a été vaincu, mais là, il veut rester là. satria izy te hijanonao a Vous comprenez, les frères et sœurs? azontsika ve ka lasa C'est anabavy comme ça que le chrétien, avec le péché, le diable vient et domine sur sa vie. Le fatigue à droite, à gauche. noho izany tena hoe kristiana ray tena eo le fahotana mandreraka azy On a Tonga chanté azy là. ankavanana ankavia À droite, Jésus, il est à droite. nikatsika teo hoe À gauche, jesosy a Jésus, il est à ankavanana gauche. akavia eo Ça, akavia c'est vrai si ton cœur est pur. tena marika zany rehefa madio ny fotsika Sinon, à gauche, à droite, derrière, devant, là. sy raha tsy zany a eo akavanana akavia aloha aoriana Tu as beau chanter à gauche, à afaka droite, mandiha à ianao hoe gauche. akavanana C'est akavia ton état de cœur, c'est pas ta louange dans ta bouche. Hein? ny toetra amin'ny fonao fa tsy le hira eo am-bavanao Vous comprenez? azotsika ve raha lasy anabavy Les frères et sœurs, raha lasy anabavy c'est sérieux. tena matotra Pardonner, mamela se repentir. mibebaka Rien à voir avec le péché. tena tsisy raisana amin'ny Ça peut arriver fahotana. que je suis blessé, ça peut arriver, mety afaka hoe afaka ho maratra isika mais je pardonne. fa mamela Ça peut arriver que je tombe quelque part, misy fotoana mety raraka fa mais je me repens. fa mibebaka Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. tena fahotana tsy manana hery aty anato Et je marche dans la liberté, dans la lumière avec le Seigneur. dia mandeha amin'ny fahafahana miaraka amin'ny fahazavanao amin'ny Et je kristy me rapproche de la porte du royaume de Dieu. dia lasa manakaiky ny varavaran'ny fanjakan'andriamanitra Et le jour arrive où je rentre.
tena ho avy ny fotoana amin'izay hidirako ao. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Voninahitra an'Andriamanitra. Que Dieu nous aide tous. Andriamanitra ny hanampy antsika Que nous rehetrarehetra prenions sa parole au sérieux. mandraisantsika ny teniny matotra. Au sérieux. Matotra. Et si quelqu'un a été blessé, c'est difficile pour lui. Raha misy anankiray mety hoe naratra izy Ça ne veut pas dire que d'un coup là, il est condamné. Non. tsy hoe leo tonga dia lasa voatsara izy. Dieu, lui, il est patient, lui. Andriamanitra dia maharitra izy. Mais c'est important que nous comprenons Zava-dehibe ny ahafantarantsika que ce n'est pas parce que Dieu est patient ny ahafantarantsika hoe tsy hoe Andriamanitra maharitra qu'il faut rester avec ce qui peut nous détruire. dia hijanontsika amin'ny zavatra mety animba antsika. Vous comprenez? Azontsika. Donc, si vous voulez marcher d'une manière neuve, nouvelle avec le Seigneur chaque jour, c'est d'avoir ce cœur pur. Alors. Raha tena te handeha hiaraka amin'Andriamanitra isika dia mila manana an'izay fo madio izay. Assurez-vous que votre cœur est pur. Ataovy azonao antoka fa madio ny fonao Parce que le grand je suis ne change pas. satria ilay Andriamanitra ilay izy dia tsy miova Il izy. te sauvera, Hamonjy anao izy, te fera entrer dans son royaume. ampiditra anao amin'ny fanjakana izy. Mais les impurs n'entrent pas dans le royaume Fa de ny Dieu. tsy madio izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ok? Ohatra hoe On peut prier ce matin ensemble. afaka mivavaka miaraka isika, On peut prier le Seigneur. afaka mivavaka miaraka amin'Andriamanitra isika. Et je prie que la crainte de Dieu vienne dans notre cœur. Mivavaka mba ny fatahoana an'Andriamanitra miditra ao La am-pontsika. crainte de Dieu, ce n'est pas un esprit de condamnation. Ny tahotra an'Andriamanitra tsy hoe fanahiny fanameloana. Craindre Dieu, c'est craindre sa parole. Natahotra an'Andriamanitra dia matahotra ny teniny. C'est prendre au sérieux ce que sa parole dit. Tena hoe mandray matotra izay Et ne ambaran'Andriamanitra. pas essayer de tourner ça en restant dans le péché, tourner ça à notre avantage. Tsy hoe mandeha araky mitondra an'izany araky ny mba ho tombony atsika. Donc ce matin, Noho izany amin'ity maraina ity levons-nous de là où nous sommes. ndao tsika hitsangana eo amin'izay toerana misy atsika. Tous les frères et les sœurs qui nous écoutent en ligne, Ho an'ny rahalahy sy anabavy izay manaraka faites de même. Tournez-vous un instant vers le Seigneur. Je prie pour vous aussi. manareo izay manaraka en ligne koa, hivavaka ho anareo koa. Que le Seigneur vous relève, que vous compreniez que c'est très simple de se relever. Tena hoe ny tompo hanangana anareo Ce matin, repens-toi, amin'ity maraina ity mibebay anareo pardonne mamela devant le Seigneur. eo anatrehan'Andriamanitra. Seigneur, je prie pour ton Église, Tompo mivavaka ho an'ny fiangonanao, pour chaque frère et chaque sœur présent ici, ho an'ireo rahalahy sy anabavy izay eto androany, et tous ceux qui nous entendent en ligne. ho an'ny izay tena maheno anay en ligne. Certainement, certains ont réalisé qu'ils ont pris à la légère ta parole. Ndraindray izay tena nandray be da be ny mety hoe nandray tsy au sérieux ny teninao, Mais ce matin, ils veulent se repentir. fa amin'ity maraina ity dia te hibebatra izy. Seigneur, toi le Dieu fidèle et juste, Tompo ianao ilay marina, pardonne les péchés, Seigneur. mamindra ny fahotahanay Jesosy. Pardonne les péchés. Mamindra fo ny amin'ny fahotahanay Jesosy. Oui, Jésus. O Jesosy. Oui, Jésus. O Jesosy. Seigneur, Tompo, oh Jésus, Jesosy. amène la repentance. Tompo tena aoka anao tena hitondra ilay fibebahana ao anatinay. Il y a quelque chose qui vient à mon esprit ce matin. Misy zavatra tonga aty amin'ny fanahiko amin'ity maraina ity C'est que je ne sais pas si c'est de l'adultère tsy haiko hoe fijangajangana ve le izy, ou si c'est un jeune qui vit dans des choses impures. na tanora izay miaina ao anatina zavatra izay tsy madio. Mais l'image qui vient à mon esprit, Ny sary izay atao anatin'ny saiko amin'ny fanahiko c'est qu'il y a quelqu'un là
misy olona eto androany qui, on dirait que c'est une sœur. ohatra ny anabavy le izy Soit tu as vécu quelque chose na mety niaina zavatra ianao et tu essayes de tourner la page, dia te amela anadino an'izany ianao, soit tu es encore dans ces choses. na mbola ao anatin'izany zavatra zany ianao. C'est sûr que ce matin, le Seigneur t'appelle à te repentir. Tena sura hoe ny tompo miantso anao mba hibebaka amin'ity maraina ity. Et si c'est toi ce matin, Ka raha ianao zany amin'ity maraina ity on dirait que c'est quelqu'un de jeune, ohatra ny hoe tanora le izy plutôt jeune, ohatra ny hoe tanora, mais peut-être pas, peut-être que c'est juste une image de quelqu'un qui traverse l'esprit. tena hoe zavatra mety mandalo, Ça peut être n'importe qui, mais mety tsy haiko izy le izy c'est comme quelqu'un qui est assez jeune. mety olona ohatra ny hoe tanora izy C'est possible que ce soit quelqu'un qui est en train de jouer avec le feu, tena mety olona zay mety milalao miafo avec quelqu'un d'autre. miaraka amin'olona anankiray. Peut-être que certaines choses n'ont pas été commises, je ne sais pas. Mety mbola tsy zavatra mety vita Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contact, il y a quelque chose. fa ny zavatra azoko antoka dia nisy fifandraisana. Je ne sais pas si c'est ici, je ne sais pas si ce sont ceux parmi ceux qui regardent. Tsy haiko na eto zany na ho an'izay mijery any ivelany Mais vraiment, c'est quelque chose qui est là et qui trouble mon esprit ce matin. zany zavatra zany dia ohatrany manana ny fanahiko amin'ity maraina ity. C'est quelque chose qui passe là et je crois que le Seigneur veut manifester sa grâce. Tena hoe ny tompo te hanambara ny fahasoavana. C'est sûr que le Seigneur, s'il expose cela, c'est qu'il veut te pardonner. Ny tompo matoa mampiseho an'izany dia te hamindra fo aminao izy, Et il t'appelle à la repentance, miantso anao amin'ny fibebahana izy, à sortir de ce piège. hivoaka amin'izany fandrika izany, Sors de ce piège ce matin. mivoa amin'izany fandrika izany amin'ity maraina ity. Je ne sais pas si tu as le courage, si tu es là, de venir devant pour que je prie avec toi. Tsy fantatra na anana hery ianao na Je ne dis tena pas ho que avy eto amin'ity maraina c'est ce ity. qu'il faut faire absolument. Tsy fantatra ny zavatra tokony atao, Mais si tu peux t'humilier, raha tena hoe hanetry teny ianao je suis prêt à prier avec toi. dia vonona hibavaka ao anao. Si c'est quelqu'un qui n'est pas ici, je suis prêt à prier avec toi. Raha tsy olona eto zany dia tena vonona hibavaka ao anao na tsy eto amin'ity toerana ity ianao. Je pense que le Seigneur veut parler à quelqu'un Mino fa ny tompo te hiteny amin'olona anankiray de cette situation. ny amin'izay zavatra mitranga izay. Pendant qu'on adore le Seigneur, Mandritra ny fiderahantsika n'Andriamanitra, tu as le temps, manana fotoana dans ianao le chant qu'on va chanter, ny amin'ny hira izay irahantsika, de considérer ce que je te dis. tena hoe ahafahanao tena mandray matotra izay zavatra nambarako izay. L'important, c'est que tu te repentes. Zava-dehibe dia tena ianao izay mibebaka, De tout ton cœur, que tu Ny te amin'ny dégages fona rehetra. de cette chose, dia ianao tena hoe miala amin'izay zavatra de cette izay, situation. ny amin'izay zavatra mitranga izay. Alléluia. Alléluia. Je prie pour cette personne, Seigneur. Vavaka ho Je te an'ireo remercie pour ta grâce qui est là. vavaka, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, Je te remercie, Seigneur. misaotra anao a tompo, Je te remercie, Seigneur. misaotra anao a tompo, Je te remercie. misaotra anao a tompo, Merci pour ta grâce. misaotra ny amin'ny fahasoavanao, Merci pour ta grâce. misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Le Seigneur ne vous condamne pas. Le Seigneur vous aime. Tena tianako ny tompo, Une chute peut arriver. mety misy Il faut se dégager.